Eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony kosa indray dia ho tanterana ny alakamisy 4 sy ny zoma 5 septambra izao ny andian'ny faharoa ambin'ny folo amin'ilay hetsika salon des études supérieures any amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Fanazavana entin'ny lahatra Andriamatsangy tompona andraikitra avy amin'ny Madajeune mikarakara ny hetsika ihany koa. Ndio jeresika ary izay fanadidina izay. Ny salon des études supérieures zany izay tanterana ny 4 sy ny 5 septambra zao tsy amin'ny palais des sports dia tsika anankiray zany hoentina hanampiana ireo mpianatra malagasy izay voafaka baka teo arabaina izy ireo. Izy io dia ahafahana mahafantatra bebe koa ireo mahakasika an'ireo toeram-pianarana ambony misy eto Madagasikara azon'ireo hanohizana ny fianarana zany aorian'ny fahafahana ny baccalauréat. Izy ity antsika dia amin'ny faharoa ambin'ny folo ary ahitana zava-baovao maromaro tahaka ny fitombon'ireo mpandray anjara zany ao anatiny. Izay marihana moa fa ny salon Madajeune zany dia anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria ahitana mpandray anjara 550 eo anatin'ny stand 20. Ahitana ihany koa zany filiera mahery ny 100. Ny filiera azotsika safidiana zany mandritra ny salon dia maro be izy ireo ary anisan'ny zava-baovao amin'ity ny atao hoe amin'ny science sociale, eo ihany koa ny développement local izay filiera vaovao entina zany hanampiana ny ankizy mba hisafidy filiera hafa zany ankoatran'ireo izay filiera efa mahazatra hatramin'izay. Mivoaka amin'ity salon des études supérieures andian'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny lakamisy zoma izao ity ihany koa moa zany ny guide des études et formation izay boky kely zany entina hanampiana an'ireo mpianatra amin'ny fisafidianana ihany koa fianarana. Azo entina mody izy io amidy amin'ny vidiny mirary ary ahafahana mahalala zany ireo fianarana ambaratonga moa izay manolotra ho antsika mpianatra sy ray aman-dreny ny karazana fianarana ary efa voalaza amin'izy io daholo ny mahakasikasika fianarana tsirairay avy izay hita fa mety indrindra hanampiana ny mpianatra zany amin'izao fanohizana fianarana aorian'ny baccalauréat zao.